Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko fa enina ity hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra mpanjaka ny fa de io no mipetraka eo amin'ny ao amin'le lanitra faharoa eo no mainga ny commande ny devoly rehetra ao no miainga ny commande ny devoly rehetra de rehefa miainga eo ny commande nyreo devoly ireo de miparitaka ndray isaky ny continent zany hoe isaky ny continent na isaky ny firenena afa mihitsy ny fanaratsy na ny devoly miasa any Eropa raha oharina tia Madagasikara samy devoly mety misy itovizany fa afa mihitsy ny fanaratsy any ny fanaratsy miasa ao Eropa any Frantsa de ireo fanahana antikristy na athée koa izy tsika ny dikan'le athée de zao tsy mino an'Andriamanitra ny antikristy de tsy mino an Jesosy inona ny Andriamanitra ny olona any vola sy ny fahaizana rehefa manana vola ianao rehefa manana fahaizana ianao de tafity anao zay tsy misy Andriamanitra ary manenika ny tany Frantsa ray manontolo ataoko hoe 90% ny vahoaka frantsay na ny Europeanina de manomboka tsy mino an'Andriamanitra am'izao fotoana zao taloha zareo mino an'Andriamanitra fa manomboka any io de zany mahatonga an'ireo hitanareo tsy miraharaha zay baiboly sy lalàna ara-pivavahana de manomboka miaina miala de mitsofoka amina inona zany fiainana miala amina voajanahary izany ny mahatonga ny hoe any amin'ireny toerana ireny efa tsy mahataitra ny olona intsony resaka homosexualité manomboka jerenareo fampidirina lasa lalàna ara-panjakana laninany amin'ny anteny miera-pirenena mihitsy ny resaka hoe mahazo mivady ny olona mitovy fananahana lehilahy samy lehilahy vehivavy samy vehivavy afaka manambady biby ianao afaka manambady zay tianao vadiny atia Madagasikara tsy mbola fa vetavetana amin'ny olona ty zany indrindrandrindra ny Inde misy faritra ny Inde tena tsy azo anaovana sarim-bavy zany tsy azo vonon'ny olona ianao raha vao manao zany sarim-bavy zany eny vonon'ny olona de voly hafa ndray na ny Inde amina resaka tontolo hafa ary jerenao fa ny akamaroan'ny olona any tsy mino an'izany Jesosy zany fa resaka Bouddha tsy haiko inona daholo ren'le sarisary vongana tompon'ny olona manompo omby vavy resaka zavatra ohatrany any Inde misy faritra ohatr' zany reny ny tompony zareo biby zavatra eny amin'ny lanitra volana sarin-dravatra voasokitra reny zany misy commande avy ao ambony eo daholy de hoe reto ohatra mialatsina ny teny ety reto mpitaritafika reto hoe mety hoe capitaine na colonel zay moa zany mety hoe azazoana azy hoe mpitaritafika fa tsy hoe sanatria colonel olombelona le miaramila akory fa sao de misy odiso fandray eo indray de reo no mifehy any Eropa de reto ny fanahy miasa ampiasainao reto no mifehy any Afrika dia fehezinareo aminata fanahana fahantrana de fanahana rendrarendra de fanahy ohatrasotry zao ity no fanahy mifehy ato amin'ny firaisambe any Inde de hitanao misy zavatra hitovizana daholo le firenena ity fanahy mifehy atsy ity ny fanahy mifehy ohatry zao de isaky ny firenena de misy commande na miaramila ohatry zay de tsy vitany hoe firenena indray fa ireo le commande na firenena ireo indray de
de misy indrainy eo amban'ireo mikomandy isa-tanàna lehibe any miaramila ny devoly isa-tanàna lehibe ana miaramila ny satana isa-tanàna de zany ny mahatonga an'le hoe raha vao mijery tanàna anankiray ianao na faritra iray de misy zavatra hitovizan'izy ireo misy zavatra hitovizan'izy ireo miresaka ohatra hoe misy fanahy manambady daholy zareo misy tromba hitovizana daholy ilay tanàna ray manontolo misy tromba hitovizana za zao de mahita mihitsy ohatra hoe tanàna anankiray zay zao hitako mampirafy daholy ny lehilahy rehetrarehetra hoe misy vady akiroa na vady akitelo ohatra zao avy any atsimo ny olona any atsimo zao de fantatsika tsara mialatsiny amin'ny teny an'izany fariparitra atsimo iny de misy an'izany hoe tsy maintsy manambady roa manambady telo nefa fantatsika tsara fa zavatra manahirana zany na ny mamelona an'izany ary manahirana fa efa zay mihitsy le fanahy miasa ao manambady roa manambady telo misy faritra eto Madagasikara ny misy an'izany rehako tsy mahazo manambady io zazavavy io raha tsy maintsy niaraka tamin'ny dadany aloha niaraka tamin'ny rainy vo afaka manambady olo-kafa asana devoly zany misy tromba hoe misy zavatra mandehandeha daholy eo kibon'izy mianakavy fana mandehandeha daholy de tsy vitany hoe fana mandehandeha fa miaraka matory aminy amin'ny alina de ny ankizy vavy kely rehetrarehetra ny vehivavy rehetrarehetra de mahatsapa an'izany daholy mahatsapa an'izany daholy misy zavatra manambady azy amin'ny alina satria ilay devoly eo amin'le tanàna zany na eo amin'le faritra zay mihitsy ny asany fana manambady misy olona ohatra natao hanompoolona daholy le faritra rehetra tsy natao anao patron fa le fanahy mihitsy manandevo an'le olona ray tanàna de natao hanompoolona de misy tsy maintsy mitady olona mpiavy atao patron de zay vao mety ny fiainana fa zareo tsy mety atao patron ary efa vonina ny hanompoolona de vao mahita olona vahiny izy de iny no tompony de iny ny lasa lehibeany eto Madagasikara misy faritra be da be am'izany ary de mialatsiny amin'ny teny amin'ity fa na de tsika eto amin'ny ville nge mahatsapa an'izany eto Antananarivo nge mahatsapa an'izany sady miteny anareo fa miaina am'izany tsika io itsika malagasy ny tompo tanàna teto Antananarivo fahagolatra am'izay fa jerevo misy karana voatonga vo 5 taona lasa izy ndray ny lasa patron be atsika de milliardaire misy sono voatonga tamin'ny 10 taona lasa izy sono tonga eto tsy de hoe manambola be manahoana tsy de hoe manakarenana nahoana izy tonga teto nitondra milliard be avy any non fa tonga teto izy amin'ny fomba tsotsotra fa tampotampoka eo lasany daholo ny tanàna rehetra sy ny trano rehetra de le eo ihany ny ahodikodiny eo azahoana ny arenantsika de manao afierana vato izy manao anina de tsika malagasy ohatra mitonaka fotsiny de zareo ny lasa patron be za aloha tena mifona amin'ny tompo fa voaingana mihitsy avo nahatsapan'izany hoe misy fanahy mamatotra atsika de tsika jerenareo tsara fa ny vahiny na ny karana na ny sonoana ny misy karana efa teratany moa izay efa gasy mitovy amintsika fa misy reny le voatonga de jerenareo fa itsika efa misy fanahy hoe milanjalanja dossier fanahy milanja dossier mitady asatsy de misy karana voatonga hoe misy vazaha voatonga hoe anangana orinasa de itsika zany tsy manana heritreritra hoe itsika le manangana
fa itsika le milanja dossier hoe andeha tady asa to tovy de mitondra CV mba ampidiro atsy de lasa misy fanahy efa mitaiza ohatry zany de io faritra rehetrarehetra io tompoko de misy de voly kely mifia azy mamatotra azy de misy itovizany ohatra hoe ny zazakely ao voately ambe folo taona de efa tsy maintsy ampiarahana amin'ny lehilahy fanahany zany tompoko misy faritra voarombe folo taona le zaza de efa tsy maintsy asaina mivarotena mitady vola miaraka amina lehilahy rombe folo taona de efa tsy maintsy miaraka amina lehilahy misy faritra tena fihiziny de vola ohatray zany hoe efapolo taona ihany izy menakavy raha ela indrindra de tsy maintsy maty efapolo taona misy faritra misy aretina itovizany izy menakavy ao am'le tanàna de tonga de mitovy daholo ny aretina n'izy menakavy zany le fanapahana eny amin'ny rivotra de misy ndray avy ao fanapahana isam-pianakaviana de vola isam-pianakaviana mifian'le olona isam-pianakaviana de zany no mahatonga an'ireny le hoe hitanareo le hoe misy fotoana le fianakaviana be diplôma daholy fa samy tsisy asa de mitovy daholy manapaizana be daholy any ampianarana mitana ny laharana voalohany laharana faharoa major de classe daholy fa rehefa azo am'izay le diplôma de lasa chauffeurna taxi lasa sécurité lasa manao gardien lasa mpanao livraison fa tsy mifanaraka am'le diplôme ananana de tsisy tena miakatry satria le fanahy mihitsy no mifian'le fianakaviana de misy fianakaviana indray tsisy manambady daholo ny vehivavy eo aminy na de tsara tare ohatry ny ahoana ary de feheziny fanahy io tsy mahazo manambady misy ndray fanana limitation limité ny hoavin'le taranaka zany le rafitra ao amin'ny fanjakan'ny aiziny rafitiniko le izy de ohatra zao misy le lehibe any mihitsy izay ao ambony indrindra ao amin'ny farany ambony ao amin'ny mpanjaka fahamazinana de le fanaratseny amin'ny rivotra iny le ntenentsika milanitra faharoa de midikidiny izy de misy iny izy ty misy rafitra manaraka an'io mifia isaky ny continent na isaky ny firenena de midikidiny de misy mifia isaky ny commune na isaky ny tanàna de midikidiny de misy mifia isam-pianakaviana de misy fanahy koa mifia an'le olona isan'olona isam-batan'olona de io zavatra rehetrarehetra tsy mandeha io ry havana manakorotana atsika isan'andro san'andro de fanaratsy daholo ny ao ambadika io ary baiko avy any ambony io baiko avy any ambony atonga atsika tsy ho tafariny ary tsy ahita fahazavana fa midy eo anaty maizina ary io no tiako idirana am'ty fampianarana ty tsy hoe mahalala izay fotsiny tsika de zay fotsiny fa hoe ahoana am'izay fomba fiady amy devoly raha tianao ny aresy azy ny fomba fiady amy devoly tompoko raha tianao ny aresy azy de tsy maintsy ilay mpanjakany no tifirina voalohany raha tiana ny anapotika azy tena en totalité andrava ny fanjakan'ny devoly de tsy maintsy ilay lehibeany indrindra no potehana ohatra zany zavaray tsapatsika amin'ny fiainana andavanandro ake zany rehefa nonga mpanjakana ny troupy anankiray hoe ahongana ny fitondram-panjakana anankiray de tsy ilay directeur du cabinet na ministère no tifirinao na potehanao fa hanonga mpanjakana ianao de directeur amina DGA amina département izy anao hanonga mpanjakana fa tsy maintsy tonga de asesy tsikelikely fa raha hanonga mpanjakana ny olona iray de tsy maintsy ny lehibe an'le mpitondra fanjakana no ahongana voalohany de mirodana ho azy le fanjakana rehetra aty ambany
zany daholo ny lalàna ny fanonganam-panjakana teto ambonin'ny tany. Samborina aloha le filoam-pirenena mitondra io, samborina le mpitarika firenena io, samboriny miaramila na vonon'ny miaramila, de raha voavoadona io, voatifitra io na maty io na voasamboka io, de mirodana ho azy le fanjakana. Ka raha iady amin'ny fanjakana devoly zany tsika, de tsy maintsy ilay mpanjaka ny fahamazinana no tsy maintsy siblentsika voalohany, no potehantsika voalohany, de mirodana ho azy ilay fanjakan'ny miaizina ray manontolo, fanjakan'ny devoly ray manontolo. Nisy an'izany ane tamin'ny 2009, tamin'ny 2009 teto Madagasikara. Raha vao ohatra hoe naka fahefana ny miaramila, de le ministre ny miaramila aloha no migazany zareo voalohany. Tadidiko tsara ny arana hita zany tsika zay natadidiny zany, tsy navelany voaka ny vavahady, tsy mahazo mihetsika eo anao monsieur le ministre, tsy maintsy manao sonilo io ianao hoe ametsa-pialana, satria na amin'ny miaramila de mahalala fa raha vao menjera ny lehibe de menjera daholo ny rafitra rehetra ty ambany. Rehefa niala ny mpitondra fanjakana tamin'ny 2009, nametsa-pialana ny filoha tamin'izany fotoana izany, de nirodana niaraka tamin'izay koa ny gouvernementa rehetra. Zany hoe le tany ambony foana ny siblena voalohany. Tany Mali zao farany teo, firenena Mali atsy Afrika, rehefa nonga mpanjakana ny miaramila de le filoham-pirenena samboriny zareo voamaray, de tonga de voasambotra le filoham-pirenena de nirodana daholo ny gouvernement rehetra. Miala tsiny raha manohatra an'izany amin'ny fanjakan'ny devoly a, fa ny fanjakan'ny devoly de mitovy amin'ny fanjakana rehetra. Ka rehefa nirodana azy ianao de ny lehibeany mihitsy aloha tsy maintsy arodana. Izany ny mahatonga an'le hoe hitanareo, mahatonga an'le olona hoe tsy mety tena afaka, tsy mety tena milamina. Misy fotoana ty anisan'ny zavatra tsapako expérience ny ainako. Mitaraina ny rem-pianakaviana ray avy any, eto mambavaka pasteur fa nasiny vehivavy amin'ny ody fitiny ny vadiko, nasiny vehivavy amin'ny ody fitiny vadiko, de entina délivrena tokoa le rangaha, entina mabavaka ny sariny miala ny fanahy ny ody fity, de mivavaka tokoa le ramatoa, resy ny devoly ny ody fity, de resy tokoa re olona le devoly ny ody fity, resy, de iny le rangaha fa miverina avy any, de tonga ao an-trano, de nivery de faly ery ramatoa, sotra betsaka pasteur fa tena miverina ny vadiko, resy le devoly ny ody fity, fa izao ny raha be, niverina le rangaha fa mitady vehivavy hafa indray izy. Zany hoe le devoly na ody fity niala, fa le finahafijangajangana mbola ao anatiny, de tsy mahombo mihitsy le izy. Tonga avy an'ray le ramatoa, pasteur, le vehivavy nampamosavy be le nakany vadiko iny aloha, iny efa tsy manadala azy tsony, fa le ankizy vavy ao akaiky ny tranonao indray pasteur, mahita an'io ndray izy de miaraka amin'io ndray. Sy tiana hoana, raha ny tena marina ry havana, de tokony fatatsika mihitsy aiza le Goliata be, aiza le, fa raha vao mirodana Goliata, de mirodana daholo re miaramila kely rehetrarehetra io. Nivakitsika teo le tantarany Davida sy Goliata, fa mitsangana Goliata, de rehefa mitsangana Goliata de zay ny teniny. Andeo nefa kitsika mihitsy lay teniny Goliata atao amin'ny Samuel voalohany toko fa 7 andininy fahavalo manao hoe, ary nijanona teo Goliata, de niantso ny miaramila ny Israely ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady, tsy Filistina va aho, ary ianareo kosa mpanompony Saoly, mifidiana lehilahy ray ianareo, areo ko izy hidina ety amiko. Jerenareo am'izay le défi, raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy, de ho mpanomponareo izahay Filistina, fa raha resy kosa izy ka matiko, de ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Io lay système diabolika, raha vao resinareo io Goliata lehibeany io,
de resy daholy ary manompo daholy le miaramila kely rehetra. Zay ny tenin'ny Goliath. Raha tahino izy ka maharesy ilay olona irahanareo io de tsy za ihany ny resy fa manaky resy koa ny Filistinina rehetra. Ary de ho andevonareo sy ho mpanomponareo zay ny miaramilanay rehetra manaky resy raha toka maharesy fa zany lehibe. Ary raha resy kosy ilay olona alefanareo eo de ho andevonay koa nareo rehetrarehetra. Zany hoe eo ambany zioganay nareo, anompo anay nareo. Ady are amin'inona ary zany filaza azy hoe amin'ny sampitarika io. Ady amin'ny sampitarika. Inona ny dika zany? Raha vao resitsika le lehibeany de resy ho azy ny miaramila ny rehetrarehetra ety. Resy ho azy. Zany tsy nampahombo ny délivrance hatramin'izay ho an'ny kristianina rehetra. Hoe inona ny mahatonga ny devoly miverimberina foana, mahatonga ny olana miverimberina foana, mahatonga ny problème miverimberina foana, ny aretina afaka kely nao de misy mitsofoka, afaka kely nao de misy mitsofoka, afaka kely de misy mitsofoka. Ary tsy mety miainao anatina fiadanana mihitsy tsika satria ny antony de zao le miaramila kely ety ny tsopotsopontsika. Rindray misy miaramila kely tifiro rindray misy miaramila hafa de tifiro rindray de mipifitifika kely andray tsika. Azonareo le izy de zao nefa ny afetsan'ny devoly. Voanao io de mandefa afandray izy, voanao itsy de mandefa afandray izy, voanao itsy le jiolahy kely itsy de alefandray zavakafa. De iny tsika le tsy mety afaka mihitsy. Fa raha vao le commandant beany mihitsy ilay tena mpaniraka mihitsy sy no cibletsika ary diavatsika de menjera ho azy izy io. Menjera ho azy izy io. Zany ny mahatonga atsika ry évangéliste isany, ry missionnaire, ry pasteur. Rehefa tonga amina tanàna anankiray ianao, faritra iray, de ny mahatsara tsara ndana aloha miteten'io tanàna io, nandana miakatreny tendrombohitra de manova délivrance an'io tanàna io. Ka ireo le fanahy mamatotra an'le tanàna na le firenena io aloha ny resena voalohany. Iny le hoe ino moa zany filazanjareo azy moa amin'ny teny frantsay ohatrany hoe prendre en possession. Zany hoe raisina mihitsy le tanàna de manao combat spirituel ady ara-panahy. Ka tsy tonga de hoe mitsofoka ao amin'le tanàna ianao de iady amin'le devoly kely sy le aretina kely amin'le tanàna. Miakatra mihitsy ianao aloha de fehezinao le tanàna ray manontolo de potehinao le fanahy miasa amin'io tanàna io mihitsy. Le lehibe any devoly eo amin'le tanàna io mihitsy potehinao. Hitanareo zao ohatra ao amina hôpitaly, ao amin'ny hôpitaly misy fanahana fahafatesana. De raha vao miditra amin'ny hôpitaly ianao de heninao ohatra misy fanahana fahafatesana zany, indrindrindrindra am'izao Covid zao. Amina Covid misy fanahy miasa ao de fanahana fampahoriana, fanahana ranomaso ao amin'ny hôpitaly io, fanahana fijaliana, fanahana fanaitainana, fanahana tebiteby, fanahana tahotra. Raha vao mananjanaka amina hôpitaly ianao ka tafidy zao de miaina am'ireo ianao, miaina am'ireo ianao vao miditra ao mivavadin'ny hôpitaly. Enonao misy fanahana tahotra, fanahana tebiteby, aia ranomaso, fanahina, enonao misy fangiry firina anaty zany ao anatinao. Ka raha hivavaka olona ao amin'ny hôpitaly ianao de tsy maintsy potehinao aloha lehiben'io devoly io. Lehiben'le devoly mifehy mihitsy, mitondra fanahana aretina, fanahana fahafatesana. De zay ianao vao tokony hametra tanana an'ireo olona tsirairay avy ireo. Zany ny lalànany, zany ny lalànany. Tsy maintsy le lehibe an'le devoly na le tena grand ambony ao amin'ny lanitra faharoa, na le mifehy an'le firenena,
na mify an'le tanàna fa raha vao tonga de le devoly kely madinidiniky reny de mety ho resinao ihany le devoly kely madinidiniky eo am'le tanàna fa miala anao de mipotra anao miala anao de mipotra anao miala anao satria reny le miaramila kely madinika marobe izy reny de iny mahatonga le délivrance tsy tena mahomby de mahatonga le fiainana pino mahatonga le fiainana pino falifaly kely mijoro vavolombelona fa nitahina afaka mpandresy de aveo